mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika ariavako malala tratry ity alarobia fahatelo ny volana May ity. Ny mofinaina volahatra ao antsika anio dia ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny amby roapolo. Saingy ny efa maty mofinaintsika omaly ka dia lasa mofinaina talata izy iny. Dia mofinaina talata indray zany no zary mofinainantsika anio alarobia riavako. Ialana tsiny indrindra. Ny Mateo toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Mateo toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba alain'ny devoly fanahy. Ary ny fahadianana 70 andro sy 70 alina izy, ka noho ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy tao an-tampon'ny depoly. Dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerany ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy tamin'ny voasoratra hoe koa aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo ka nanao azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Nitenenao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha miankohoka eto anatrehako ianao. Fa Jesosy taminy mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao ny ankofanao ary izy irery ihany no hotompoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ray masino manana sinanay amin'ny fahamarinana miteninao fahamarinana. Amen. Jesosy alaim-panahy. Mazava ny fanambaram-pinoantsika kristiana na ny fanambaram-pinoana na ny fanekem-pinoana dia mazava fa Jesosy dia sady olona no Andriamanitra. Olona feno izy nefa Andriamanitra feno koa fanekem-pinoantsika izany. Na fanambaram-pinoana ny kristiana izany ary maha olona feno azy dia io izy alaim-panahy io. Tahaka antsika olombelona alaim-panahy. Amin'ity Mateo toko fahaefatra ity dia mazava ireo fakam-panahy telo izay nandalovan'i Jesosy ireo, izay mbola lalovan'ny mpino ary lalovan'ny kristiana. Hoe ireo karazana fakam-panahy telo ireo. Misy endrika telo ilay fakam-panahy ndeha ho alaliantsika. Voalohany indrindra dia ilay tenin'ilay mpaka-fanahy. Mazava ilay mpaka-fanahy eto dia ny devoly. Ny Mateo dia nanondra tany am-boalohany hoe ary ny tenin'ny mpaka-fanahy hoe fa aty amin'ny andininy fahadimy izy dia ny teny indray hoe ary ny devoly nitondra azy. Izany hoe iray ihany ny mpaka-fanahy dia ny devoly. Amin'ilay tenin'ny mpaka-fanahy amin'ny andininy fahadimy na ny devoly dia voalohany nataony manao hoe teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa inona ny zava-nitranga? Nohon'i Jesosy satria efa ny fahadianana nandritry ny 70 taona izy ary satria olombelona izy dia mety noana. Ao anatin'izany anoanana izany no nahatonga ny mpaka-fanahy ny teny manao hoe teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Raha ohatra ka jerena amina lojika maha olombelona tsotra fotsiny izao dia mety eritreritra manao hoe inona kosa moa no mahadiso an'izany? Inona moa no mahafaka-panahy an'io? Raha noana Jesosy ka miteny vato ho tonga mofo, inona moa no tena mahafaka-panahy? Inona moa no mahadiso an'izany? Izy ingenony tsy mangalatra izy, tsy mamono olona izy, tsy manao ankeriny izy, fa miteny fotsiny manao hoe ry mofo aoka ho tonga ry vato aoka ho tonga mofo dia tonga mofo lay izy. Fa maninona no fakam-panahy lay izy? Tsy satria ny tenenin'ny devoly dia fakam-panahy mazava ho azy tenenin'ny devoly no fakam-panahy mandrakariva. Fa nahoana ny tena mahafaka-panahy ilay hoe teneno ho tonga mofo ireo vato ireo. Raha ohatra ka jerena amin'ny lafin'ny
ara-potopolona de tsotra be. Ny antony natongavan' Jesoa tetỳ ambonin'ny tany any dia tsy anao zay mahafinaritra azy akory fatatsika zany, manana antody mazava Jesoa tetỳ ambonin'ny tany. Ary mazava Jesoa nomen'Andriamanitra fahefana, ny fahefana nomen'Andriamanitra an' Jesoa, fahefana maha-Andriamanitra an' Jesoa mazava ho azy. Tsy ampiasa izany fahefana maha-Andriamanitra an' Jesoa zany Jesoa ho an'ny tenany. Le fakapanahy zany raha adika amin'ny fomba azahoantsika azy de toy ny teny manao hoe Jesoa noana ianao mba olombelona ihany de zao ampiasao le fahefana, ampiasao le fahaizanao, hainao nge ny zavatra rehetra, ianao nge manana fahefana hanovany ny vato tonga mofo e, mba mievera tena, mba karakarao ny tenanao, mba jereo ny tenanao, aza de miafotra an'io fotsiny, aza de manaiky atao ohatr'zao fotsiny, aza miaritra, mba ty tena, mba karakarao ny tenanao, mba jereo koa zay mahasoa anao, mba jereo zay mampetipety ny fiainanao, fa nahoana anao de ho hiafo ohatr'zao, miteny fotsiny ngenao manao hoe ry vato aoka ho tonga mofo de tonga mofo izy. Zay le fakapanahy. Le fakapanahy zany de zao mampivily an' Jesoa ho tiany tenany ampanadino maha-Andriamanitra azy. Zany hoe ity fakapanahy ty dia fakapanahy mitaona an' Jesoa hanadino lay maha izy azy, hanadino lay mission-any, lay antom-pisiny tetỳ ambonin'ny tany hamonjy ny olona fa tsy hijery ny tenany. Ampiasa ny fahefany amin'ny famonjena ny olona fa tsy amin'ny famonjena ny tenany. Tsy mbola nisy fahagagana nataon'i Jesoa mihitsy tao amin'ny filazantsara ka hoe ho an'ny tenany. Fa ny fahagagana rehetra nataon'i Jesoa de nataony ho an'ny olona, na ho famonjena ny olona, na ho an'ny hafa mandrakariva. Eto le fakapanahy de zao mitaona an' Jesoa hanadino izay antom-pisiny zay ka ampiala azy am'lay antom-pisiny mazava. Ary fakapanahy de mbola fakapanahy mahazo antsika olombelona, fakapanahy ny fikomina, fakapanahy hoe aza manaiky, ina no andeferanao, mba ampiasao ny fahefanao, nahoana anao de manaiky atao ohatran'io, nahoana anao de manaiky ampijaliana ohatran'io, nahoana anao de manaiky oraonana, nahoana anao de manaiky atao am'zao, mba aza mba manaiky an'zany mba tiava tena, mba jereo aloha ny tena, misy fomba fiteny mihitsy ara manao hoe ny fitiavana manomboka amin'ny tena, ny tena fitiavana fa tsy hoe ataonao no tiany hafa raha tsy tianao aloha ny tenanao sy ny sisa rehetra. Zay le fakapanahy. Fakapanahy mampanadino anao, ny tena antom-pisina, fakapanahy ny fitiavan-tena io, fakapanahy ny fitiavana tsy fieritreretana fa tsy ny tena aloha vao ny hafa, ary mampanadino le zavatra tokony atao eo anoloan'ny tena manokana, eo anoloan'ny filan'ny tena, eo anoloan'ny zay mahaporotra ny tena de zao tsy mampaninona mihitsy na de ampiasa ny tsy tokony mampiasaina azy. Zay io fakapanahy io, ary hitatsika amin'ny fiainana andavanandro zany. Hoe betsaka ny olona rehefa tonga ao anatin'ny anoanana, ao anatin'ny filana, satria io le hoe lay mofo zany io, raha ohatra ka mijery an'lay ny filana fototra isika, ny filana fototra isika dia lay sakafo hoanina io, zay le hoe mofo io, lay sakafo hoanina, lay fitafiana, lay ataontsika hoe le zavatra ilaina andavanandro. Aka io zavatra ilaina andavanandro io rehefa tsisy io de manjary mahatonga ny olona mora mandika ny sitrapon'Andriamanitra, mora mahatonga ny olona ho tia tena. Zay le fakapanahy. Dia ny faharoa zay aseho lay fakapanahy dia indray le mpakafanahy manao hoe dia nentiny devoly nakany amin'ny tanàna masina tena tampony tepolony Jesoa, dia hoy izy manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de menjerany ambany any. Fa voasoratra hoe izy Andriamanitra io zany andidiny anjeliny ny aminao ary eny an-tana no hitondranoreo anao. Zany hoe ity fakapanahy ty indray dia fakapanahy, karazana fakapanahy hafahafa noentin'i Jesoa ho eny amin'ny teny tanàna masina. Zany hoe hitany fa ny fitaovana nentin'i Jesoa nanohitra lay mpakafanahy de ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina, de avy ko ny devoly de nampiasa andiny soratra masina. Mazava io, nampiasa Salamo 1:20, andiny 1:20 sy 2:20 lay mpakafanahy, sangy nampiasainy tamin'ny fomba tsy isy. Aikeo ny devoly mahay soratra masina, fa lay fampiasany ny devoly le soratra masina dia ampiasainy entiny hanoerana ny sitrapon'Andriamanitra.
zany hoe karazana fakapanahy hafahafa satria mody mahay soratra masina na hoe mahay soratra masina mihitsy lay devolo manam-pahaizana mahay soratra masina mahay heviteny saingy zao naviliny any amitsy izy ny hevitry le soratra masina ary zany de mbola mipetraka mandrakariva am'izao taonjato enantsika zao betsaka ny olona mamaky baiboly fa tsy zay mamaky baiboly akory de mitona ny olona ao amin'Andriamanitra tsy zay rehetra manao heviteny na mamoaka ny hevitry soratra masina io akory de mitona ny olona ao amin'Andriamanitra fa betsaka ny mpivao soratra masina betsaka ny mpamakafaka soratra masina saingy mampiasa ireny mety mampiasa ireny ampivilalana ny mpino ary betsaka zany am'izao taonjato enantsika izao fa le fakapanahy dia fakapanahy hafahafa ihany koa satria ao amin'ny toerana masina zany hoe eo amin'ny tampon'ny tempoly no nitondrano lay mpakafanahy an Jesoa de izy manao hoe menjerahany ambany any ianao fakapanahy zay toy ny fakapanahin'ny finoana fakapanahin'ny fireharehana ary betsaka ry afaka ny olona manana fireharehana amin'ny avinavi-panahy na santratra indraindray ny zavatra ara-panahy de mahatonga avinavi-panahy ary dia zay io fakapanahy nahazo an Jesoa io lasa Jesoa toy ny sanatria toy ny mpanao mazy hoe menjerahany ambany any a de fa raha menjerany ambany any ianao de zao hitanao fa misy Andriamanitra mitady anao ao misy Andriamanitra miaro anao ao mitondra inona moa zany am Jesoa inona moa mahazava-dehibe an'izany fakapanahy zany inona ny antony nandavan Jesoa zany satria tsisy dikany zany tsisy sens hiakatra eny ambonin'ny tampon'ny tempoly de kodiany ambany any de mitondra inona moa zany ohatry ny sirika fotsiny any kanefa betsaka ry afaka malala ny mitondra fivavahana betsaka ny fiangonana zay latsaka ao anatin'izany fakapanahany karazana sirika zany ao anatin'ny karazana fihetsiketsehany zany ao anatin'ny fotoam-pivavahana betsaka ny mpitondra fivavahana betsaka ny karazam-pivavahana toy ny fety toy ny sirika toy ny fihetsiketsehina ny fotoam-pivavahana ndray maka asa rahasendrana hitaniny tamin'ny fahitalavitra ianao na tamina réseaux sociaux lay mpitondra fivavahana midina mitady avany amin'ny tafitrano de midina eo afovoan'ny mpiangona de mitehaka ny mpiangona mamperitreritra afaka malala lasa karazan-drazana fihetsiketsehina karazan-drazana fisehosehoana lay finoana ary dia mety mpitranga mihitsy zany mety ho fakapanahy mihitsy ko no hoe fivavahana lasa fisehosehoana fotsiny eo atampon'ny tempoly de menjerany ambany any de mitehaka ny olona aminao hoe bravo Jesoa ny Jesoa anay de zao iny eny fa tsy nenjery iny sanatriny zay le fakapanahy ary betsaka ny kristianina zay na ny mpitondra fivavahana na ny fivavahana zay azo ny fakapanahany bravo lasa lay fivavahana lasa fivavahany bravo fivavahany fireharehana fivavahany endrika ivelany ary betsaka ry afaka lotsika teo am'izao toetrandro antsika zao ny tahaka zany tsy mitondra na inona nefa zany zay nandavan'i Jesoa azy hoe zara tsisy dikany inge zany tsisy sens satria mamaky an Jesoa tsy voninahitra mamaky an Jesoa tsy filandera mamaky an Jesoa tsy fisehosehoana mamaky an Jesoa tsy fizahozahoana hoe hitanareo efa tsisy oatra miala efa eny amin'ny tapitra eny amin'ny tafin'ny tempoly mikodia aty ambany ity iny eny fa nisy anjery iny eny fa nisy nitady hitanareo fa tsisy oatra zay le fakapanahy Jesoa tsy hiditra am'izany fakapanahy tsy hiditra am'izany mihitsy satria Jesoa dia olon'ny fanetretena Andriamanitra ny fanetretena tsy Andriamanitra ny fireharehana no zany dia ho Jesoa ny teny manao hoe aza makafanahy an Jehovah Andriamanitra satria tsisy hiviny zany afako ndraindray am'izao taondray antsika zao de zao misy ny ara-pivavahana lasalatsaka ao anatin'izany fa betsaka koa ny olombelona latsaka ao anatin'ny fisehosehoana amina zavatra tsy de misy heviny loatra lasa amin'ny fiainana lasa tsy le tena endri-javatra ny zava-dehibe tsy le tena foto-javatra ny zava-dehibe fa lay fisehosehoana la endrika ivelany indraindray ny lasa zava-dehibe ary amin'ny fiainana zao tontolo zao mihitsy io ny taonjato firaika amby roapolo de taonjato ny paraître zany hoe mahamaiky any olona de zao ny endrika ivelany mamaiky any olona de raha fisehosehoana ivelany anady kristianina ary de betsaka ny tratrany zany fakapanahy fireharehana izany ry avako azay mahafakapanahy azy manjary manakona
lay voninahitr'Andriamanitra manakona ny fanetretenan'Andriamanitra. Fa ny fahatelo de fatifarany le afaka malala ny mahafakapanahy. Fahatelo de zao ho ihany le fakapanahy. Le mpakafanahy manao hoe nentiny tena tapitelom-bohitra avo ndray Jesoa. Teo nentiny teny amin'ny tempony lafo ny ara-panahy io. Fa ny faharoa de zao nentiny teny amin'ny tendrombohitra avo fahefana io. Dia fakapanahy ny fahefana io. Tany am-boalohany dia ny fakapanahy ny fisakafoanana na zay mety ho ilaina. Raha mamaky le pyramide de Maslow anao dia ny fakapanahy voalohany dia lay besoin physiologique. Rehefa nona le olona de tonga le mpakafanahy. Fa ny aty amin'ny fahatelo de zao lay fakapanahany efa voninahitra. Raha ohatra ka mijery tsara, azo jerena tsara ny pyramide de Maslow na ity ataontsika hoe na besoin zay tantarain'ny Maslow ity matitoko fa efatra ity. Efa tonga any am'le hoe efa tonga any am'lay fahefana le olona. Fitadiavana fahefana ny olona any amin'ny laharana fahatelo na faefatra amin'ny pyramide de Maslow. Dia eto de izay le fakapanahy. Le fakapanahy zany de nentiny teo amin'ny tendrombohitra Jesoa. De izy manao hoe jereo hitanao zao rehetra zao, omeko anao zao raha miankoka eto anatrehako ianao. Fakapanahy fahatelo de zao fakapanahy ny voninahitra, fakapanahy ny fahefana, fakapanahy ny arena, fakapanahy ny hoe ankofan'ny olona. Raha tena marina nefa de zao raha ny Baiboly ny jerena de tena ny Satana tokoa ve zao rehetra zao. Satria izy miteny manao hoe zao rehetra zao dia omeko anao raha iankoka eto anatrehako ianao. Satana ve tena manana an'zany fahefana zany tokoa raha ny Baiboly ny jerena? Ny valiny tsia. Mpanao salamo miteny soratra masina miteny fa manao hoe an Jehovah ny tany sy zay rehetra eo aminy. Izy ny namorona azy, izy ny nahary zao rehetra zao. Andriamanitra ny mampanankarena, Andriamanitra ny mpahampahatra, Andriamanitra ny manome ny fahefana, Andriamanitra ny loharan'ny fahefana rehetra, fa tsy Satana tsy akory, fa mamitaka Satana. Tsy manana fahefana mihitsy Satana, fa tsy anazy zao rehetra zao, an'Andriamanitra zao rehetra zao, fa misandoka izy. Zay no mahatonga an'i Jesoa nanondro azy hoe rain'ny lainga, satria mandainga izy. Mandainga izy mba hahatonga ny olona iankoka eo anatrehany. Mandainga izy mba hahatonga ny olona iankoka eo anatrehany, mba hahatonga ny olona anaika azy. Fa raha ny tena marina de zao tsy manana inona izy. Ny elo aza no anjarany. Noho zany de ity fakapanahy ity de zao fakapanahy ny fandrika, izay olona mety ho tia voninahitra na tia fahefana de mety azo ny fakapanahy hanompo, satria zay le hoe miankoka, hanompo any Satana. Ary dia ho Jesoa namaly tsotra nampiasa de tsotra masina ihany manao hoe Jehovah Andriamanitra ny ankofanao, izy rery ihany notompoinao. Fakapanahy ny fanompona arena, fakapanahy ny fanompona any Satana mba ahatonga filakarena tsy maharitra, satria zay mety ho zavatra omeny Satana vetivety tsy manana nge izy de zao tsy maharitra ary mahatonga fahafatesana mihitsy. Fantatsika zany ao amin'ny soratra masina manontolo ry havako malala. Dia inona ary no lesona ampianariny Matio amin'ny fakapanahy natao amin'ny tantarany fakapanahy ity. Voalohany de zao ny fitaovana hoentsika miady amin'ny fakapanahy, satria ny fakapanahy tsy maintsy misy. Jesoa azy io alaim-panahy, iza moa ianao ny tsolaim-panahy, iza moa isika ny tsolaim-panahy ry havako. Alaim-panahy daholy ny olombelona rehetra, ny zanak'Andriamanitra azy io alaim-panahy. Koa ahoana isika ny tsalaim-panahy? Fa izao tsy any amin'ny fakapanahy ny olona fa any amin'ny fitaovana hoentsika miatrika ny fakapanahy. Inona ny fitaovana hoentsika miatrika ny fakapanahy? De izao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra. Ary aoka tsy eritreritra mihitsy isika manao hoe rehefa mampiasa andiny tsoatra masina ny mpakafanahy dia marina zay. Fa mety hampiasa andiny tsoatra masina ny mpakafanahy, saingy zao ny soratra masina raisina amin'ny finoana sy ampiarina amin'ny finoana ao anatin'ny fahazavan-tsaina no entina manohitra ny fakapanahy ry havako. Fa ny faharoa de zao ny ataon'ny fakapanahy mpakafanahy dia mampisalasala mandrakariva. Jereo tsara, raha zanak'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, miverina mandrakariva io fampisalasalana io, raha zanak'Andriamanitra ianao. Zany hoe ny fakapanahy de mampisalasala antsika maha isika tsika.
io tahaka n'lay nataony tsy niova mihitsy ige lefa kapanahany amy Genesis toko fatelo nge de zay hoe miainga ihany mandrakariva amy tenin'Andriamanitra le mpakafanay ao amy Genesis toko fatelo nakafanay-ndra vehivavy dia namboariny na olany na viliny lay hevitra ny soatra masina nampisalasalainy lay vehivavy eo amy bokyny Genesis toko fatelo nampisalasalany le vehivavy ny amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ary dia izay mandrakariva ny asan'ny fakapana mampisalasala atsika mahatonga fisalasalana ao anatytsika mahatonga tsy fahatokisatsika n'Andriamanitra mahatonga tsy fahatokisatsika ny fitiavan'Andriamanitra de inona ny fitaovana ampiasaina tsotra ihany ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ary rehefa ny fitaovana indrindra de ny fandroahana azy ny andininy fahafolo io moa de miteny mihitsy manao hoe hoy Jesosy mandehany ianao zay ny faran'lay fakapana mandehany ianao Satana ny fitaovana zay hoentsika manohitra ny fakapana rehefa malala de zao fandroahana ny Satana zay ny farany mandehany ianao mandehany ianao mandehany zany hoe tsy tena tsy zava-dehibe ny fitafana amin'ny Satana tsy zava-dehibe ny filalaovana ny mpakafana ny firesahana ny mpakafana fa izao io Jesosy mandehany ianao mandehany inona ary ty ataonao ndeha ianao mandehany fa tsy fa Jehovah Andriamanitra no tokony ankofanao rehefa malala rehefa roahany Satana de mazava ho azy mandao izy rehefa roahany Satana de mandao izy ny fitaovana hoe tsika manohitra ny fakapana de ny fandroahana ny Satana aizy azo roahana fa ai Satana tsy hoe fanahy tsy azo roahana fa fanahy azo roahana mihitsy izy fanahy makatoro efa roahanao izy te miala tsy hoe mitokozihatra eo izy fa matoa izy mitokozihatra de zao misy tia miresaka misy tia mifanakalo hevitra aminy zanatry ny zany fa izao roay fotsiny izy aza manome toerana azy zay mahatonga Paoly miteny hoe aza manome toerana ho an'ny devoly rehefa tsy omena toerana izy de mandeha mienjy eny amin'ny rivotra eny any rehefa malala engany andresy fakapanahy ianao fantatrao fa mety ho alaim-panahy avokoa ny olona rehetra de efa natorony Jesosy atsika ny fitaovana ny finoana ny fahatokina ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ny fandroahana lay ratsy ary ny indrindrindrindra ny fiainam-bavaka Jesosy moa fa namalana io manao hoe mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka no fitaovana lehibe hoe tsika manohitra ny fakapanahy ivavaka sika tompo misoranao zay noho ny amin'ny teninao zay mazava aminay fa izahay de mety ho alaim-panahy amin'ny fiainana isan'andro ary mety ho mandalo karazana fakapanahy amin'ny asanay amin'ny fanomponay amin'ny tokantranonay amin'ny fanoloran-tenanay amin'izay enanay isan'andro de mampianatra anay ianao fa nivavaka ny teninao ny soratra masina no fitaovana hoentinay miatrika ny fakapanahy ary nataonao andresy ny fakapanahy zahay na inona hafetsen'lay ratsy dia azonay roahany izy no ny herin'ny teninao sy ny finoananao tompo de mivavaka izahay ataovy mandresy fakapanahy izahay ataovy mandresy ao anatin'ny fizaham-toetra izahay ary ataovy miorina ty anatinay ny fitiavana ny teninao mivavaka izahay tompo ho an'ny fiainana isan'andro ataovy maharitra ny fanomponanao zay Jesosy ary ataovy feno fifaliana ny fiainanay mivavaka zay ho an'ny tanoranay izay mandalo fakapanahy maro isan-karazany amin'ny anatin'ny fahatanorana mivavaka zay ho an'ny ray mpianakaviana rem-pianakaviana mandalo fizahan-toetra amin'ny fikarakarana sy famelomana ny ankohonany de ampaherezo ny isa-tokantrano ampaherezo ny isam-batan'olam-panaraka zao mofinain'izao tompo atsiaro mpandresy satria manana anao Jesosy zay ty azy dia manokana ny fiainany mandrakariva eo ambany fitahinao zay tompo amarino aminay ny teninao fa momba nay mandrakariva ianao amen